Namarina ny taom-pianarana 5 enina amby folo amby roa arivo ny sekoly Edena etsy Anosy Vavaka Ambohimanarina nisy ny fandaharam-potoana izay napetraka ka dia niarany korana niarany faly taona rehetra atao anatiny ity hetsika ity. Tamin'ny alakamisy teo no nanomboan'ny sekoly Edena etsy Anosy Vavaka Atanjobe Ambohimanarina ny fety nentina namaranana ny taom-pianarana 5 enina amby folo sy roa arivo ity ka hetsika maro samihafa no natao tamin'izany nentina nampifaliana ireo mpianatra andeha hanao fialan-tsasatra. Ny programme sekoly Edena androany dia nampitondrana ny lohateny hoe grand festival de fin d'année. Le grand festival de fin d'année eto amin'ny sekoly Edena dia nanomboka ny alakamisy dia ny zoma dia ny faranana ny androany asabotsy. Ny androany ny famaranana ny grand festival de fin d'année eto amin'ny sekoly Edena zao maraina izao isika dia fety indray ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra rehetra izay raha mahita izao. Dia izy ireo zany ny fety atao hoe zany dia karakarahan'ny mpampianatra izay isaorana ihany koa ny mpampianatra satria dia nanomana mihitsy andro aman'alina eo ny fitsarana fanadinana, fanaovana ny examen, ny fanaovana ny bulletin, eo ihany koa ny préparation rehetrarehetra, ny fampiaingona rehetrarehetra dia isaorana mpampianatra rehetrarehetra izay zavatra rehetra izay. Rarisoa ihany koa sady miaraba an'ireo troisième navita ny fanadinana somatsara miandry ny vokatra zany sisa isika. Ny terminal manokana dia apetraka eto fa mbola manao mise au point farany izy ireo amin'ny herinandro iny. Tena niasa mafy tokoa ianareo rakizy dia mirary soa anareo azadino ny mivavaka. Misokatra ny fisoratana anarana manomboka amin'ny herinandro ambony. Cadeau andray aman-dreny tsy misonitra ny frais de décollage, tsy misonitra ny frais généraux fa ny fampianarana nefa dia misonitra tranatrany ny résultat dia makasitraka antsika rehetrarehetra. Raha ny sekoly Edena moa dia ahitana mpianatra miisa 250 izay sahan'ireo mpanabe enimpolo eo. Tsara ny vokatra hoy taletsekoly teo amin'ny vokam-panadinana izay noderaina ireo mpianatra tamin'ny ezaka izay nataon'izy ireo. Ny tolakandro teo moa dia nanasa mpanakanto maro ny sekoly ahafahana ny fety. Mariana moa fa ny sekoly Edena dia efa miparitaka amin'ny faritra Toanantsirabe izay nazahoana vokatra tsara ihany koa.